politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Miaraba ihany koa Andramatoa PDS Iarala Ramanantsoa tonga eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Manantena ny fanomezana ny tsara efa vita teo aloha izahay mpiasa ary manantena koa ny fihaonana aminao fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Tsy mora ny fanarenana Antananarivo, hoy Andriamatoa John Clément Nirintsoa, filohan'ny syndicat autonome de la commune urbaine d'Antananarivo. Lasa lahara-pahamehana hoy izy ny fanohizana ny fanalana ny fako, fanamboaran-dalana, fandaminana sy fanadiovana ny Antananarivo. Tena lahara-pahamehana ny fanaovana ny lalana. Fa ny procédure fanaovana lalana nefa tsy vitantsika ao anatin'ny fotoana fohy. Fa faharoa ny fanadiovana ny tanàna koa ao anatiny. Nandray ny asa niny ny PDS vaovao, Ramatoa Arlala Ramanantsoa, saingy tokony hamafy hatrany, hoy izy, ny fiarah-miasa eo amin'ny mpiasa izay isan'ny fitaovana ahafahan'ny PDS manantanteraka ny asa tiany atao eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny mpiasa no antsim-bilina, ny mpiasa no angady, ny mpiasa no taratasy, ny mpiasa no stylo, izay anatanterahana ny asa izay tokony atao. Aingana be ny fifandraisan'ny PDS Antananarivo tamin'ny mpiasa Antananarivo. Ny raha nahita ny assemblée générale iny, ny raha nahita nisy hoe afaka niteny teo amin'ny fampiakaran-tsaina ny syndicat amin'ny fampandrosoana Antananarivo. Zany ny zavatra tsy hoe takiana, samihafa mantsy ilay mitaky, fa zany ny angatahana, zany hoe mba hampitohizana izany fiarah-miasa zany dia zany no tonga ny fanambarana. Misy ny fikambanana maromaro eto Antananarivo, ohatra zao reto miaraka aminay reto zao dia ny fikambanan'ny retraité, fa misy koa fikambanana hafa mba hialana amin'ny tsao sy ny filazana zavatra tsy dia mety mandeha tsara ny ambadimbadika any, dia nalona iny anao fanambarana aingana mba ho hitan'ilay PDS vaovao vonona hiara-iasa ny. Ankoatra ny fiarah-mientana amin'ny fanarenana Antananarivo dia mangataka ny hijerena manokana hatrany ny mpiasa izay mpanantanteraka ny asa ny syndicat autonome de la commune urbaine d'Antananarivo, satria mety ho zava-poana foana hoy izy ny ezaka atao ho an'ny tanàna Antananarivo raha tsy mandray karama ara-dalàna izy ireo. Ary raha fa ohatra ka hanadio tanàna ianao na hanao lalana ianao ka mpiasa tsy mandray karama ara-dalàna dia tsy ho vitako izy. Lahara-pahamehana aty aminay mpiasa dia hoe ny fandaovana ny karamanay ara-dalàna entre 17 et 25 sy ny fijerevana ny fahasalaman'ny mpiasa. Fa ny lahara-pahamehana any amin'ny vahoakana Antananarivo dia ohatr'izao, ny vahoakana Antananarivo no mandoa ny karamanay. Izy no mandoa ny karamanay, noho izany zany tsy maintsy zahay zany ny miezaka mamaly an'ilay fandaovana karama izay any amin'izareo mikarakara ohatra fanalana ny fako. Mangataka fihaonana amin'ity faramoho ny syndicat ny autonome de la commune urbaine d'Antananarivo raha ny fanambarana nataony anio. Tena marina ny syndicat autonome dia tsy miankina amin'ny loko politika, tsy manohana mihitsy zany izay couleur politika, tsy manohana koa izay olona anankiray, fa ny anay fotsiny ny teninay dia manao hoe raha toa hitondra ny tanàna Antananarivo dia ahoana ny ahafahana mampiasa an'ilay mpiasa ankitsipo, izany hoe tsy atao fitondrana amin'ny tanila na atao fitondrana manana loko ny fitondrana eto Antananarivo dia mandroso ny tanàna Antananarivo. Vonona ny syndicat autonome de la commune urbaine d'Antananarivo ny hiara-iasa aminy sy hanatsara ny tanàna Antananarivo. Tonga ilay nandrasana ambondrina tour 2024 ny fa 9 septambra ho avy zao ao amin'ny collégion Matsunjombe amin'ny 3 ora tolakandro. Aza tara efa azonao jifainao amin'ny www.ketrika.com Antapakila 5,000 ariary, 7,000 ariary ary 2 ariary. Aza dino manaraka tsy tapaka ny page Facebook ketrika.com izay ahitanao reto kilalao maro mety azonao, ranomanitra ambondrina, tapakila, DVD ary maro samihafa. Info line 03203 30026 03306 30026 03418 30026. Somary nisy fiemorany kely ihany tsika ny amin'ny fanabeazana, tsy hoe vokatra ihany ny jerena fa hoe rehefa tafavoaka ilay olona inona no andrasan'ny firenena aminy. Ao zany ny mpampianatra, ao ny ray aman-dreny ary eo ny mpianatra. Reo zany ny tena hoe tokotelo na masana andro na tafitan'ny fampianarana. Ka indraindray misy mandringy ireo. Indray aman-dreny ohatra efa tsy manam-potoana intsony, ny mpampianatra eo ihany, ny mpianatra koa le antsointsika hoe motivation na zay tena mampandroy zavatra tadiavina, ohatra tsy dia tena mamparisika azy loatra.
mankalaza an'Andriamanitra noho ny jobily fa 50 taona nampanabe azy ankehitriny ny mpanabe Rakotomahefarinoro William René, 50 taona na mpanabe, 20 taona na provizora ny lycée Jules Ferry Faravohitra, ary 20 taona ny asana teo anivon'ny sahan'ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM. Le zavatra atao kosa ao na fivavahana na fitoranam-bavaka ny ankizy anala fanadinana na fananganana chorale ao amin'ny lycée Jules Ferry dia tsy antery akory ary tsy mifanitsaka mihitsy amin'ny asa mpampianarana. Ny fampianarana ny mpampianatra dia tena asa masina mihitsy izy io, ary io zany ny tena, io manko tsy mba mamokatra zavatra fa mamokatra olona, manalehibe olona, ary mamokatra azy eo amin'ny sehitry ny tontolo sy eo amin'ny sehitry ny asa mandraraha. Hoy ny fampatsiahivany, ny tsapaka tao anatin'izay fotoana lavabe izay, hoy izy, dia mifameno ny fanabeazana sy ny finoana ary tsy afa-misaraka amin'ny finoana ny olombelona. Na inona aloha ny zanak'olombelona tsy afaka miala amin'ny finoana, na inona finoana, tsy maintsy misy ny antsoina hoe être suprême foana ao andrianina hoe topoina na ivavahana.